Safidy amboary ny lalam-pividianana andao anao fividianana. Orinasa Knapmad ny tokony ny mpiasa roa volana tsy nandray karama. Distrika ny Bealalana sakana ho an'ny fampandrosoana ny faratsin-dalana. Ampifaliana sy ampitiavana indray tao kilasy tongivavy no ity ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alarobia fafolo ny volana May taona 2024 ity. Manatitra ny arabato kilasy tongivavy manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy politika manodidina ny fividianana tsy tokony ho resaka ny tetezamita fampiarana ny lalàna sy fanajana ny demokrasia ny fividianana. Anjara ny fanjakana sy ny voamiera mahaleo tena misana ny fividianana ny mitaky ny fomba rehetra hatomombana ny fividianana madio sy ekeny rehetra. Nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena teny amin'ny foibetoeran'izy ireo tetsy Antanimena. Teboka telo no resahana tao anatin'izany. Anisan'izany tokony siny ny fividianana madio sy milamina. Teny antoerana nanangona ny vaovao Jessica Miray sy mbola havatsara. Taom-pividianana ny taona 2024 tsy tokony ho resaka akory araka izany ny siny tetezamita hoy nambaran'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Anjaran'ny fanjakana sy ny seniny mitady vahaolana ahatanteraka ny fividianana. Fampiarana ny lalàna izany no sady fanajana ny demokrasia. Position KMF Knoe dia hoe tsy mieritreritra mihitsy zahay na dia ray segondra aza izy tetezamita eto amin'ny firenena. Marina fa lasa resaka be hoe tetezamita mivoizina tena amin'ny amanjery sy ny tambazona serasera tsy hainay na avy aiza izy iny. Groupe anankiray fantatray mba miteny an'iny dia le groupendreo parlementaire tamin'ny transition no hitanay miteny hoe zahay dia tena mitaky tetezamita ka fa amin'ny ankapobeny dia zahay zany tsy mieritreritra an'izany fa aminay tsy maintsy misy fividianana. Io tsy hoe zavatra tampoka. Anjaran'ny fitondram-panjakana no mamaha ny olana miaraka amin'ny seny. Ny tenenako hoe fitondram-panjakana satria ny fitondram-panjakana no tompony ataontsika hoe ny vola izay hoentiny dia ny seny no mitantana ny fividianana amin'ny ankapobeny. Ka hoy zahay hoe ny fametrana olana amin'ny fividianana 5 taona teo aoriana dia anamafisana an'le hoe volonté tsy misetina fitiavana. Ka ny Knoe zany tsy mieritreritra mihitsy an'le hoe izy transition fa ny Knoe indray dia resy lahatra hoe tsy maintsy misy fividianana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana fa tokony andraikitra ary tokony andrainy andraikiny ny gouvernementa GLB sy ny seny amin'ny fandavararina an'izay tsy mahasoa ny firenena. Ny mahasoa ny firenena dia ny alternance démocratique ihany. Miantso tsy tokony sy ny mpikaramanady ara-politika intsony ihany koa ny KMF Knoe. Ny tsy sy ny candidat be dia be satria manaratsy endrika ny firenena no andikana izy ireo izany. Akoatr'izay dia ny antso ny amin'ny tokony hanomezana ireo mitovy firehana candidat tokana ity fikambanana ity. Anamora ny fisafidianan'ny olom-pirenena izany sady anatsara ny kalitaon'ny safidy ary ampiaina ny vola olany araka ny fanazavana trany. Anisan'ny moamafisy ny KMF Knoe ihany koa ny tsy tokony handany ny mpiasam-panjakana amina candidat iray. Mitovy amin'ny tsy tokony ampiasaina ny fitaovam-panjakana izany. Anisan'ny teboka farany noresan'ny KMF Knoe ny amoahana ihany koa ny tetiandro amin'ny fividianana kominaly. Ny fividianana demokratika izao no andrasanay sy fanomaninay tsy manaraka ny lalàna izany tetezamita izany. Amboary ny lalam-pividianana dia andao iroso amin'ny fividianana. Asombony tamin'ny fanambarana nataon'ny safidy ireo androany nandritra ny fampiatsoana ny mpanao gazety nataon'izy ireo. Zavandrea Mahefa Andre Rakotomalala. Entitra ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena safidy androany raha nilaza fa tsy maintsy atao amin'ity taona ity ny fividianana. Tsy manaraka ny lalàna ary fanitsahana tanteraka ny lalam-panorenana ny firosoana amin'izany hoe tetezamita izany hoy izy ireo. Ny fahitana azy tsika tokony manaraka ny lalam-panorenana. Lalam-panorenana tokony misy fividianana amin'ity taona ity. Dia fividianana zany ny andrasanay amin'ity taona ity. Miandro fividianana izay raha nao tetezamita dia tetezamita mialohan'ny fividianana. Raha efa narakara koa zany any andao tsika mba hifandamina kely alohan'ny fividianana. Izay indray tsy fantatro fa ny fividianana tokony isy dia tokony amin'ny voalohan'ny taona 2024 mpitarika ny anala eo ihany na mpitarika vaovao mivoaka avy amin'ny alalan'ny fividianana no andrasantsika malagasy. Ny ankoatran'izay tsy manara-dalàna ary tsy manaraka ny lalam-panorenana. Tsy mitsahatra ny manao antsoavo any amin'ny tokony andiniana sy anitsinana ny lalàna amin'ny feny fividianana ny safidy. Tombontsoa ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy no tanjona hoy izy ireo fa tsy sanatria akory ho an'ireo mpiantsehatra amin'ny fividianana ihany. Samy manana tombontsoa amin'ilay fanavaozana lalam-pirenena lalam-pividianana daholo ange.
fa ny tombontsoany voalohany dia ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy fa nampiatsehatra ara-politika ianao nampifanandrinaiza zany dia tombotsoanao foana manana lam-pifidianana matitra tsara ka mivoaka mpandresy ao anatina lam-pifidianana matitra tsara ianao satria izay ihany no ahafahanao manano fanapaha-kevitra tena mitombona ahafahana mitarika ny firenena fa raha vao fitondrana zany mivoaka ao anatina zotra-pifidianana lalahm-pifidianana andeha toka hoe somary marefo dia mazava ho azy arefo koa ny fomba fitariana oentin'iny fitondrana iny dia ny fomba fitariana oentin'ilay fitondrana sy ilay mpitarika anankiray no mahatonga antsika marefo amin'ny mahafirenena antsika mihitsy. Mbola tsy rehefa eo enanivondreo anteny miram-panolalana ny lohatreto ny mikasika io lalam-pifidianana io mametraka ny aiainy araka izany ny firaisamonim-pirenena ary verina indray ireo tsy fahatomombanana niseo tamin'ny taona 2024 raha toka tsy manana finiavana ifampidinika sy anitsy izany ny rehetra ny fanjakana sy ireo ankolafikery rehetra eto Madagasikara. Tokony homendanja ny mpanao gazety sy ny fahazoan'izy ireo loharano vaovao amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Manana andraikitra goavana amin'ny fampitana vaovao mari-potitra sy voamarina ny mpanao gazety ahafahany olom-pirenena tsirairay misitraka vaovao marina. Mampanay hoy ny safidy raha ny fiamorany Madagasikara eo amin'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety farany teo no jerena. Zavandria Mahifa sy Andry Rakoto Malalatrany. Manay mafy ny amin'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety amin'izao akatoky ny fifidianana izao ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena safidy. Izy fiatraikany amin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka ny teritery sy ny tsindry mahazo ny mpanao gazety eo am-panatanterahina ny asany ho ny fanazavana. Manana tota-pahalalana maritra kokoa izy zany andraisana fanapaha-kevitra iarovana ny safidiny na izy amin'ny maha-olon-tsotra azy na ny fikambanana firaisamonim-pirenena na isika vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny koa fa rehefa any amin'ny totam-baovao tsy marina sy tena mandeha amin'ny tokony misy zany no betsaka mitobaka eo amin'ilay olom-pirenena dia manjary miborika koa ny fandraisan'ny fanapaha-kevitra amin'ny fiarovana an'ilay fifidianana rehefa mandeha ilay fotoam-pifidianana dia izay ny ahina matetika miteraka disadisa satria tsy dia tena mitombona tsara ny fomba ataoko hoe ny totam-baovao azy ny olom-pirenena. Manampitrotraka izany ny mbola tsy fandaniana ny lalàna ahafahan'ny mpanao gazety misitraka loharam-baovao sy antotam-baovao samihafa tsy misy teritery indrindra enanivo ny sampandraram-panjakana. Izy io dia efa niadiana hevitra maro dia efa nandalo dingana maro na fanakalozan-kevitra dia nieritreretina hoe efa tokony miditra any ambaratonga fifidianana an'ilay izy amin'izay eny amin'ny anteny miaram-pirenena sy ny tokony handany azy nefa hatramin'izao aloha tsika miteny izao dia mbola tsy lany ilay izy ohatrany mbola tsy tafiditra koa raha fahitako azy amin'ny ordre de jour ny session parlementaire dia izay no antony ihany koa hoe anaovana izay fanairan'izay zany mba hoaingantsika zany amin'ny fametrahana an'ireny lalàna ireny satria lalàna ahafahana mametraka tsara ny asa fanaovan-gazety sy ny fiasan'ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy fandraisana raikitry ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy ary rehefa fantatritsika tsara fa ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny fandraisana andraikitra matotry ny olom-pirenena mampandroso ny firenena tsy olona ray ny ampandrosoan'ity firenena ity fa tsy maintsy ny olona rehetra zany no mandray anjara dia rehefa tsy ampy ny atotam-pahalalana sy ny atotam-baovao tena ahafahana mandray anjara mavitrika tsara sy marina tsara dia mandeha any amin'tsisy mifandraisana anjara dia miemotra eto foana tsika. Anisy araka izany ny fanambarana nataon'ny safidy androany izay niarahana tamin'ireo mpanao gazety nanaraka fiofanana nandritra ny 3 andro hamomba izay fahalalany ny asa fanaovan-gazety mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana izay. Miteraka resabeny mikasika ny fikonokononana tetezamita feno arven'ny fepetra afana miroso amin'izay ina marina nantsona hoe tetezamita atao anatin'ity fanadihadiana nataony Jessica Miray sy mbola avatsara ity nitondrana amintsika ny andindiny makasika izay. Misy famaritany ary misy antony manokana ny tsy maintsy rosona amin'ny tetezamita. Tsy izovan'ny fotoana izao mihitsy no tokony hidirana amin'izany. Tsy feno ny fepetra rehetra. Ny tetezamita dia rafitra vonjy makiray iampitana avy amina rafim-panjakana tsy ara-dalàna makany amin'ny rafim-panjakana ara-dalàna. Fa abangany lalàna amin'ny feno rafim-panjakana iray no ahafahana miditra amin'ny tetezamita. Fa raha zavatra misy amin'izao fotoana izao na andao ataontsika hoe raha ny tantara ny ainantsika teto Madagasikara ny tetezamita ny ainana teto Madagasikara misy miteny matsy ihany hoe nisy foanangeny tetezamita hatramin'izay fa raha tetezamita nisy teto Madagasikara dia teraka avy amina crise politika amin'ny ankapobeny. Zany hoe nisy crise politika nitranga dia mba ahafahana
mipita makany amina fandaminana ny raharam-pirenena sy ny rafi-panjakana dia misy ny rafitetezamita mitatana ny fanjakana fa amin'izao fotoana izao ny zavatra misy amin'izao fotoana izao mbola tsy tonga amin'izay lentana krizy tsy ahafahana mamaolana araky ny lalàna zany. Fifandomiasa-pahefana ara-demokratika ny fifidianana fa retany lalam-pandrenana ihany koa ny tsy maintsy isian'ny fifidianana filohampirenena isaky ny 5 taona fa mitehana firenena sy vahoaka ny fikasana hiditra amin'ny tetezamita. Zany resaky tetezamita zany transition zany haiko izy io fa tena kotrokotrolo tena mikotrokotroka ao ary tena misy tsy ataoko hoe chance fa malchance mety ahatongavana amin'izay raha zay fa zany resaky tetezamita zany a loza ho an'ny vahoaka malagasy madinika fa amiko fahitako azy matoa ireo mpanao politika maro zay mahafantatry fa tsy olany filoham-pirenena trasy fantatry zareo sara fa kely dia kely ny chance ndreo holany ny filoham-pirenena zany na tena tsy manana chance mihitsy holany filoham-pirenena. Inona ny vahaolana farany mba hakana inona re zany fomba fitenena hihinanana faraparany angamba te hihina faraparany na tsy haiko la le toerana angamba mety mamy loatra ka misy delira faraparany agna dia ny vahaolana farany hita aminazy dia hoe hiditra tetezamita faloza zay toko raha mba tian'ny Madagasikara mba mitsinjo ny vahoaka malagasy madiniky dia tokony andaotsika hifanometagnana arosoa ny fifidianana. Ampatsy ahivina dranty fa ny tsy fanatanterahana fifidianana amin'ity taona ity dia fandikana ny lalam-pandrenana ny 1770 ao amin'ny lalàna fototra no mametra fa ny fifidianana filoham-pirenena dia tokony atao 30 andro farafahakeliny ary 90 andro farafahabetsany mialohan'ny fahataperan'ny fiapitoam-piasany filoham-pirenena am-perinasa. Tsy nitondra zavatra tsara ho an'ny Madagasikara ny nisina tetezamita hoy kosa ny solombavambahoaka Totosoa Andriamampandry. Avomaika ny totongana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Niara-nahita ny tetezamita 7 nanomboka teo ka hatramin'izao dia tsy mety tafarina ny firenena. Ny tombotsoam-pirenena no kasainy izay no irsoana amin'ny fifidianana. Ny mpanao politika no ahita tombony amin'ny fametrahana tetezamita izay nenavoizina ankehitriny hoy ihany fanazavana. Ravorazafy sy Taiziniana. Olom-baovao no andrendren'olom-pirenena navitra indray any Madagasikara amin'ny 10 taona manaraka. Fifidianana ihany anefa no ahafahana tonga amin'izany. Tsy lo eo mba fifidianana ihany mba ahafahantsika mba amin'ny krizy azao fiaina zao. Zay mba hivoaka fiaina amin'izao efa tena sarotra be loatra zao na fidedavana na varotra rao fa tsisy vola miditra tsony mihitsy. Zay rao mpivarotra efa tena tsy mandeha tsony dia allo mba andeha ny ara-dalàna zay. Ilaina ny fifidianana satria io natsapana ny hevitry ny vahoaka zany. Miezakezaka mafimafy kely ihany zany zay tokony ana satria eo amin'ny tany zavatra misy amin'izao fotoana sarotsarotra ihany. Miresaka amin'ny fanarenana sy ny anona rehetrarehetra zany sosialim-bahoaka salasala amin'izay rehetra zay mafimafy. Mazavana eo ambadiky ny fivoizana ny resaka tetezamita hoy ny solombavambahoaka voafity tamin'ny anarany TIM ao amin'ny boriboritany fahaenina. Dia tsy niterina boka tsoa ny firenena zany tetezamita zany. Mivoaka ke efa sahirana efa mitrany misy lalam-pandrenana io zay mametraka kamazava fa amin'ny taona ity amin'ny volana novambra natao ny fifidianana. Ny tokony natao zany dia hoe ahoana fomba hanantanterahana ny fifidianana madio tsy misy alatra dia izay zao ny tokony zavatra ho ataon'ny acteur rehetra eto amin'ny firenena. Ka izany resaka tetezamita zany dia zavatra ahely zany ary ny mpitondra amin'izao fotoana zao tena manely an'izany satria fatana fa tsy manana basy izy fatana fa mitodi-damosina azy ny vahoaka dia matahotra ny fifidianana izy dia mitady hirika mafy any ambadibadika any mba anaovana izay tetezamita zay mba hitarana an'le fitondrana zany satria fatana izy fa tsy ho lanitsony. Ka aminay zany amiko manokana dia tsy mankasitraka n'izany tetezamita zany fa aloha manana tsara ny fifidianana dia amboarina na tsaraina ny CENI sy ny HCCT dia mazava tsara
ny fitsipidalao ary inge marina ny voalazan'ny olona tamin'ny 2018 ny olona nanaiky ny vahoaka ny lefitra fa mitindray mitondraka ty kosa raha sanatria ka mbola sanatria izy zany alabatso zany dia tsy anaiky azany tsony ny vahoaka ary mbola fetrika any tsisy manesy herim-bahoaka zany ao anatin'ny firenena anankiray. Ny laza minitry ny serasera sy ny kolotsaina fa ny fikarakarana fifidianana no imasin'ny mpitondra fanjakana. Mifanohitra amin'izay anefa no misy no fiera mitondra ny vola omena ny seny hikarakarana ny fifidianana, mamofopofona alabatsady ny fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana, mampiainy rehetra ary ahina ny mety sy ny korontana noho izany. Tsy manana fahavononana hiatrika fifidianana izao fitondrana izao raha ny zavatra ataony. Ho ny vahiny fandarana miara-manonja androany China teo aza izany, dia lavina tanteraka ny mbola nitarana ny fitondrana mihoatra nefa voalazany lalam-panorenana. Latabatra boribory no takina ampangararany fifidianana ho ihany fanazavana. Afitra Solondrabe, Mano Randriamalala. Fanendrena olona kaiky amin'ny sehatra mpikirakira ny fifidianana, olana maro samihafa amin'ny lisy mpifidianana, fanomezana fitaovana ireo olom-panjakana amin'ny fotoana kaiky fifidianana, fanaovana ny fitsarana amin'ny tety vohatra, tsy manaja ireo fepetra-takinana sy ny maro hafa. Endrika hitarafana fa tsy hanao lalao madio izao fitondrana izao amin'ny fifidianana ho avy ny solom-bavim-bahoaka voavita etsy amin'ny boriboritany fahadimy sy ny mpamakafaka politika. Raha ho an'ny olona tena ny homana hitondra, ny saina manam-panahy, dia voanandray an'io fahefahana io na ivitoeran'io dia tokony ny eritreritra tokony nahafantatra afaka 5 taona ane dia isy fifidianana indray dia tsy maintsy hiala eto amin'ity toerana ity. Fa tsy zay ireo olon'ireo. Fa heritaona latsaka taty tsy hifarana ny fempitao-piasan'ilay filoham-pirenena, vao nanenjika nanao jugement supplétif. Vao niresaka momba ny resaka refonte na ny fanavoazany fotony nefa efa lalam-panorenana no mamaritra mametraka izany hoe isaky ny 10 taona dia tokony ravany io lisitra io dia manao mandrafitra lisitra vaovao. Dia teo ireo dia fa nanomboka nanodikodina fa nanomboka amin'ny panika, nanomboka ny korotana. Efa tsy afaka ianareo aza mirotsaka itsony, na nareo irotsaka na nareo tsy irotsaka, izay aloha tsy mila teteza mita. Fa ny faharoa andao mbola iresaka fa mbola manam-potoantsika mitovy tamin'ireny taona 2024 ireny enim-bolana talohan'ny fifidianana inge ireny namana faniry na ninona mafaka nisy andreny hetsika ireny. Fa zay moa le kajikajin'ireo ain'ireo olon'ireo ny manao kajy manitaka resa-pifidianana no nietsehany zay mihitsy resa-pifidianana ary zao no dia zao indray izy tsy azoko tena fa ngaha io baiboly no tsy azoko tiana rehefa misy ny tsy mety ny antony mahatonga antsika iteny zany manko député fetra tsy maintsy ikitika lalam-pifidianana antsika fa ahoana na ampidirina circonscription le diaspora ny ivelany ary ahoana ny jerevantsika nyrety voafonja rety satria miteny le fitondram-panjakana tokony fidy voafonja justement zany tsy maintsy diniany zany erahana amin'ny kondo zany mba tsy hisy riska ny amin'le hoe ireo indray ny fomba entina hangala bato ny vato avy amin'ireo. Mila fatarina tsara hoe fimarina nisy amin'ny borofandatsaham-bato sy ny fokotany eto amin'ity fireneny ity ary circonscription électorale ve ny any amin'ny ivelany any Madagasikara any ary tena fokotany kosy bureau de vote ve ny any amin'ny fonjana fahany. No mafisan'ny fandarana trano tsy hanekena velively sy ny teteza mita indray eto amin'ny firenena. Ny fifidianana ihany no any vahaolana anafahana ny firenena. Notsindrin'ireo vahiny ihany koa ny araha-midinika isin'ny fifidianana madio sy ekeny rehetra. Vaovao manodidina ny fifidianana izay ihany sy mety ny fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana eny anivon'ny fokotany hatramin'ny 1 Mey. Samy miandry izay fanitsina ny tsy mety tamin'ny lisitra vonjimaika efa tafaverina eny amin'ny seniny rehetra. Mbola mandeha ihany koa ny fanentanana ataon'ny mpikatriky ny Antokotiky Madagasikara manodidina izay. Ravirazafimaina sy Taiziniana. Hoantsika ratsaratsara atao fokotany avodiady tsy mbola tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana etanitsika anatina fokotany aingana amin'ny faraka amin'ny 30 volana Mey ho avy izao ny farany fisoratana anarana. Ny vokatsy ny fanentanana moa araky ny fidinana ifotony dia betsaka ireo olona mbola tsy tafiditra tsy hay hoe ny antony inona tsy mbola tsy nisoratana zareo anarana fa ny fanentanana zany efa mandeha foana ary resy latsa ireo olona hisoratra anarana indray satria misy fanantenana tiano hita satria amin'izao fiainana zao amin'izao hitantsika zao efa tena sahirana dia sahirana ny olona dia izay no anjaikitra hoe anentana ny olona mba hiditra an'izay lisy mpifidy zay olona efatra isan'andro eo no tonga misoratra anarana eto amin'ny fokotany Loharanombato ato amin'ny commune Ambavatoukana
ny tombony isampifidy ho an'ity taona ity raha noarina tamin'ny taona 2024. Amin'izao zany zay zao a mbola manao affichage zay hoe amin'ny farany volana mai zany hoe 31 mai farany fisoratana anarana dia isika izay tsy voasoratra tao anatin'ny lisitra mpifidy na mbola tsy nijery a dia engaviana anatiny eny amin'ny fokotany mba hisoratra raha ohatra ka tsy voasoratra ianao a na tsy nahazo an'le sosy le mangamanga le tamin'ny dinany agent recenseur teny mety tsy tratra tao an-trano ianao a dia manatona ty amin'ny fokotany misoratra anarana tamin'ity a dia be dia be namarina ny anarany tena betsaka satria ohatra tsy haiko na mangetahetana le fanaintanana fa tena betsaka le olona teto aminay aloha na namarina raha oarina amin'ny teo aloha sy nisoratra anarana dia saika zay koa nafinaritra an'le olona hoe mba tafiditra ihany zay tafiditra hoe afaka mozy ry zareo hoe nitombo le izy satria raha posta bureau de vote folo zany zay teo avy zao bureau de vote 120. Anisany nanampetsaka ny olom-pirenena isoratra anarana sy anamarina ny anarany ary ny andresy lahatra azy ireo ny andeha hifidy ny ezaka fanentanana tena ifotony nataon'tiako Madagasikara mandeha ila ihany anefa izany satria miasa ireriny atoka antony mbola tsy isiny mangarara amin'ilay lisitra ny mpifidy. Efa tena resahana be zany le hoe fanavoazana ny liste électorale ety amin'ny fokotany hatramin'izay nahatsiarovako tena na hoe na lehibe tamin'ity zany a ho tena hoe voaresaka be da be le fanentanana ny olona hikarakara n'le liste électorale ary iny tena isaorana manokana ny tokotiko Madagasikara hoe tena misehatra manao ny adidiny amanandraikitra mahadio dia mazava be amin'ny fanentanana ny olona amin'ny hoe anatsarana n'le liste électorale misy foana ny indro tsy indro kely fa indray misy indro be ohatra hoe olona ao amin'ny fokotany anaka ohatra hoe vadina se fokotany zao ohatra zay tsy niala teo amin'ny mihitsy lasa any amin'ny toerakafa mihitsy ny fidy zany zao zavatra tsy possible mihitsy tsy hoe le tatony tsy hoe tety amin'ny commune natonga lisy fa rehefa mandeha saisie any ambony any zany dia misy zavatra miova any mila jerena tsara ihany le tsy fantatry na resaka solosaina ve sa resaka saisie misy olona ohatra hoe rehefa tsy miasa izy androany dia tsy manambola hoentina misakafo dia izay aloha ny prioritaire sarotra ihany manentana azy ako amin'le hoe hijery an'le liste électorale ao anatin'le izy. Efa niverina eny MCN ilay lisitra ny mpifidy vonjimaika mitohatra amin'ny 130 Mai kosa ny fandraisana anarana eny anivo ny fokotany. Manaitra ireo tompona andraikitra avy amin'ireo faritra 530 ny FFKM ny Foibe mba defa faran'izay angarany datin'izy ireo anatanterahana ny fionambe faharoa ametrahana ny riran-daminy eo anivo ny FFKM faritra folo ihany no mbola natonga izany daty izany hatramin'izao. Iray volana ihany anefa no fotoana anatanterahana izay fionambe izay ka 3 andro avy isaky ny faritry ny FFKM. Ny andindin'izay tateriny Ravirazafimaina sy Andry Rakotomala. Ny fanarana nandritra amin'ny fionambe voalohany FFKM ny 2020 hatramin'ny 3 Martsa farany teo fa samy manolotra daty 3 andro avy ny tompona andraikitra isa-paritry ny FFKM anatanterahana ny fionambe faharoa. Anjara Ambrafoibe kosa no mandrindra ny fanatanterahana izany. Dia fanairana ireo tompona andraikitra rehetra any amin'ny faritany FFKM 530. Efa nifanaikitsika fa tao anatin'ny volana Mai sy Jona no anaovana ny fionambe faharoa. Mifanantona ianareo tompoko amin'izay tompona andraikitra miantso anareo any amin'ireo faritany FFKM izay mbola tsy nifampidinika akory aza ny sasany. Manakaiky ny fotoana vonjeo ataovy izay eonanareo ataovy izay hijoronareo ny fagnanangalana ny faritany ao anatin'ny FFKM misy ny fototra sy ny firaisana fionambe faharoa volana Mai sy Jona no ny fanarahantsika satria ho faranana amin'ny volana Aogositra ity fionambe FFKM ity. Zava-dehibe no dinena mandritra amin'ny fionambe mianga amin'ny Jeremia toko voalohany 4 ka hatramin'ny 10 izay milaza fanavoazana ny fiainana tsy mety ataon'ny kristianina mifanandrify indrindra amin'ny zava-misy ankehitriny. Indro izao manome anao toky hoe Andriamanitra tamin'ny mpanompony hanangana hamboly zavatra vaovao handrodana sy handravany teo aloha izay tsy mety teo aloha
dia amboly sy anorona vaovao. Lay fiainana maha-kristianina mihitsy zany arodany zany, lay fiainana tsy mety ataon'ny kristianina, ohatra kolikoly, ohatra tsy fifankatiavana, resaka fiangonana ny resahantsika fa tsy resaka politika velively, dia anorona sy anangana fiainam-baovao indray isika kristianina aorinan'izay. Io ny fampiresahana ary io ny iainan'ny fionambe faharoa any amin'ny faritra sy le fionambe fahatelo atao aty Antananarivo amin'ny volana aogositra. Tafiditra ao anatin'ny lahadinika mandritra ny fionabe ihany koa ny fananganana ny andromaso anaramaso mialoha mandritra aorian'ny fifidianana. Ary tsaro fa anangana ny andromaso koa isika, ny andromaso isaky ny faritany FFKM, firaisany FFKM, fototra FFKM. Tena hiresaka fanabeazany, fa tsy hoe fifidianana dia anao an'izany, fa fanabeazana olo-pirenena no atao ary fanabeazana maharitra no atao. Ao anatin'ny fionambe faharoa dia tokony hiainga ny fananganana an'ilay andromaso any amin'ny faritany sy ny faritra tsirairay avy. Any volana aogositra na farafahatarany voalohan'ny volana septambra no anatanterana ny fionambe fahatelo sady farany izay karakarain'ny FFKM. Afaka nandoa amin'ireo hery-velona rehetra hitadiavam-baolana iraisana maloana ny sosialim-bahoaka, ny toe-karena ary ny politika. Lafim-baovao hafa kosa indray isiatsina indray karama roa volana ny mpiasan'ny KNAPMAD. Ny tokona nanomboka omaly izy ireo any tohatra amin'ny andro any izany. Miverina matetika ny fatapahany karama mpiasa tato anatin'ny tilitaona ka novan'izy ireo Antsoavo. Jessica Miray, mbola avatsara. Avoiny karamanay fanony izahay, ony sora-baventy teto amin'ny tokotan'ny KNAPMAD nanomboka omaly. Roa volana tsy nandray karama mpiasa 7 tao. Tato anatin'ny telitaona izao, isam-bolana dia miandry fitokonana trano vao mivoaka ny volan'ireo mpiasa ato amin'ny KNAPMAD raha ny fanazavana. Na dia efa nisy azany fifampiresana tamin'ny lehiben'izy ireo dia tsy mbola nisy volany voaka hiditra amin'ny fahatelo volana. Efa nifampiresaka amin'ny lehibe ato foana izahay fa nilaza hoe efa akaiky aho, efa akaiky fa hatramin'izao aloha mbola tsy hitanay le hoe akaiky na aiza le izy fa mbola tsy nahazo aloha ny fantatray. Ka zay ny ampitainao afatra hoe mbola tsy nahazo karama zay efa 3 volana zao. Akoatra ny olany karama, efa imbesaka ireto mpiasa ireto no nitaky ny ampidirana azy ireo mpiasa-panjakana. Misy ihany no tafiditra hoy ny mpiasa sasany saingy kolokolo sy kiantrano an-trano. Nandroso-hevitra zay tany amin'ny madame le ministre rehefa nandalo taty izy hoe mba miangavy izahay re tompoko mba hampidiro mpiasa-panjakana ny mpiasa ato mba hitovy lenta amin'ireo le direction zay ratasi amenina ohatranay ihany dia manana olana tsy misy olana tsony zareo satria recruter mpiasa-panjakana daholo mpiasa ao aminy fa ny anay efa mangataka foana fa tsy fantatra anay hoe kely koa moa zay dia tsy misy mijery angamba. Raha nanao ny famokarana fitaovana ilain'ny mpianatra sy ny fitaovana ilaina amin'ny trano fianarana toy ny seza sy ny latabatra ny asany ity orinasa ity teo aloha, zara raha misy sisa ny asany amin'izao. Tsy misy afa-tsy ny fanontana ny laza adiny CEPE sy ny BEPC 6. Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena no miara-miasa amin'izy ireo mivantana, ka ity farany no tsy manome tolotr'asa intsony ho an'ny orinasa KNAPMAD. Pejiny sosialy, sahirana amin'ny famoam-bokatra ny mponina amin'ny distrika ny Bealalana ankehitriny no ny faratsian'ny lalam-pirenena faraka amin'ny 30. Mampikolay ny faratsian-dalana ary miteraka sakana lehibe amin'ny lafin'ny ara-toe-karena any an-toerana ny zava-misy. Zavandriamahefa sy Andry Rakotomalala. Lalam-pirenena faraka amin'ny 30 mampitohy any Antsohisy Bealalana izao hitantsika amin'ny sary izao. Lalana mirefy 20 kilometatra atao mandritra ny adiny 8 hatramin'ny adiny 9 eo rehefa vampotona ny fahavaratra. Atsimba nisy mpijeratra amin'izay izy ity. Nampanantena ny anamboarana azy izao fitondrana ankehitriny izao, saingy nijanona teo amin'izay fampanantenana izay ihany ny zava-misy lohatra eto. Dia tamin'ity ndray mitoraka ity ny fitondrana dia fanampanantegna anamboatra io lalana io ary efa nanome fotoagna tamin'ny Desambra 2022 dia hatramin'izao mbola tsisy nanomboka na ny appel d'offre ary mbola tsy mandeha zany hatramin'izao. Mialeo Antsohy lalana 120 km ary ny sarandalana 10 alina ariary 4 alina ariary. Dia ny fiara mpitatitra azo ampiasaina amin'izany dia ny Land Rover, dia regny Kosovo be regny dia ny tracteur no ampiasainy ahafahana magnano fitaterana olombelogno sy entana Bealalana Antsohy. Sakana ho an'ny fampandrosoana ao amin'ity distrika ity ny faratsin-dalana.
azo lazaina ho distrika mitokamonina mihitsy akanefa anisan'ny distrika mamokatra vary betsaka indrindra ary mamatsy ny tapany avaratro ny nosy iny eo sakany eo amin'ny fampandrosoana tsy misy banky manaiky anokatra azansy any be alagnana fa nanato amin'ny bureau azy ay ny BNI no niharatsian'izay lalagna zay nefa raha ny enimpolo isanjaton'ny mpanjifa amin'ireo banky ao Antsoy dia avy any amin'ny distrikiny Belagna isan'ny sakagna ho an'ny fampandrosoagna ny faratsin-dalagna amin'izay tsy farotsian'ny banky andeha any Belagna satria magnahy zany izy amin'ny tsy fandriam-pahalemagna amin'ny fitondrana ny vola avy Antsoy mandeha Belagna fantatra fa hijaly izahay mpamokabary na ny mpitatitra mampiasa regny camion regny hampiasa io lalana io zany vokatra izay mihena ny vidim-bary agny an-toeragna satria ratsy ny lalagna dia nefa noho ny halafo ny sarandalagna ny transport dia hiakatra nefa ny vidim-bary tonga any amin'ny mpanjifa izay mamatsy ny faritra Sava, Diana, Boeny izay avy any Belagna hatraty Antananarivo. Atsy ny distrika ny Bealalana ihany fa faritra maro eto Madagasikara no misedra ny mafy amin'izao fotoana izao noho io faharatsin-dalana io. Mikatso any amin'ireo faritra mamokatra ireo avokoa ny vokatra. Voatery mampiakatra ny sarandalana ny mpitatitra mitondra ireo vokatra ireo. Miakatra manaraka izay ihany koa ny vidim-bokatra rehefa tonga eny an-tsena. Tsy mahagaga araka izany na miakatra andro manalina ny vidim-piainana ankehitriny. Tsy asa nisy olom-bavam-bahoaka ny manamboatra lalana saingy tsy afaka ny andro fanjakana. Avola avy amin'ny tahiry ho tantsorika ho an'ny fampandrosoana na SIAD no nazonana nangana fotodrafitrasa ho an'ny mponina amin'ny fokotany Ambodiady Ambohimanarina hanamaivana ny andavanandro ny mponina. Nijery ny fizotry ny fanamboarana ny Totobato nisy olom-bavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry izay isan'ny mitantana ny SIAD. Tena antoerana Ravirazafimaina sy Taizilena. Lalana simba fotodrafitrasa tsy misy fikojakotsana vahoaka sahirana tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa ireo no sombiny amin'ny andavanandro ny malagasy ankehitriny tsy azo anteherana anatsara izany anefa ny mpitondra indrindra amin'ny fikojakojana sy fananganana fotodrafitrasa tena manakaiky ny vahoaka toy ny ety Ambodiady Ambohimanarina Antaona maro no nangataka ny anamboarana ny Totobato andehanan'ny fokon'olona ny fokotany saingy tsy nisy namaly ny antso ratsy izao. Nandritra ny efa 4 taona ny ankizy kely mandeha amin'ny lalana io menjera ny olon-dehibe indrindra fa ny antitra menjera dia amin'izao zany izay ety Ambodiady faly fa vita ny lalana tompoko dia misaotra misy depite. Fahasaranana tokoa ny netinety atao amin'ny fokotanina Ambodiady indrindra ity faritra misy aina ity dia ratsy tokoa ny lalana nefa eny tsy hitako fa ny ankizy kely ny olon-dehibe izay mpianatra mijaly tamin'ilay lalana dia zao vita dia sorany misaotra betsaka. Tapabolana izao no faharetan'ny fanamboarana ny lalakely mirefy eo amin'ny 300 metatra mahery eo. Nanome tanana ho an'izany sy olom-bavam-bahoaka voafity tamin'ny anarany Tokotiko Madagasikara ho fitsinjovana ny mponina rehefa andro fahavaratra sy ny andro ririnina toy izao izay mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana noho ny aizina. Efa iandrasana antra sy ho potika ve le lalana dia iandro commune sy ny fanjakana zay tsy andray andraikitra dia noho izany zany natonga ny tenanay nandray ny anjara boriky miaraka amin'ny fokon'olona satria rehefa miara-metana dia mavita zavatra tsara tahaka izao. Fangatahany vahoaka tety Ambodiady Ambohimanarina ary araka koa nampanantena azy ireo satria nisy nanirana ny olona mihitsy iny lalakely iny Totobato iny be naratra folaka atapatongotra dia ankehitriny zany dia efa ho vita zany zay zavatra nangatahany vahoaka tety Ambodiady ety izay. Koa eto dia mbola mametoky ny mponina Ambohimanarina fa dia ho avy tsoela koa zany ny manaraka ary ny angaviana sy ny angatahana zay fotodrafitrasa vita dia oka mba ho ikojakoja ny fokon'olona satria nisy heripo reny nisy vola aman-karena zany lany tao anatin'ireny. No fatatarana an'ireny zany dia teo ny mpiaratra miombonatoka eo koa ny SIAD ary eo koa ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko rehetra zany izay nisy ny fandraisana anjara zany mba ho fanaterahana ny fotodrafitrasa tahaka itony. Aniritsareo fokotanina sy fotodrafitrasa ihany koa ny Ambaravarakazo, Ambohimanandray, Ambodivona, Betafo ary Ambomandroso. Tafiditra anatin'ny teti-bola-panjakana ny SIAD. 300 tapitrisa isaky ny distrika izany teo aloha
tena kary no dimanjatapitrisy ariary ho andreo distrika izay manana solom-bavamboaka roa. Vaovao avy any Ambatondrazaka nankasitraka ny mpiasa mendrika tao aminy sy nanolotra jiro ho an'ireo vokotany manodidina ny orinasa SDP ny farany herinandro teo antoka ho an'ny fampiroboroboana ny orinasa ny mpiasa ka mendrika ny sitraka tolotra tahaka izao. Ny Andriana Arvondy, MBS Ambatondrazaka. Ifatsapan ny tompony raikitra eo anivon'ny orinasa SDPA fa ny mpiasa no ansinga iray afaka mampandehana tsy ny orinasa no natonga azy ireo nanome fankasitrana ny mpiasa mendrika ao aminy. Miara-miaina amin'ny fiarahamonina ny orinasa ka raha loatra raha mandray anjara amin'ny fanasoavana ny tanàna. Nisy arak'izany ny fanoloran'izy ireo jiro fahanana ho an'ny fokotany manodidina ny orinasa SDPA. Mamidina izay indrindra ny filoha talery jeneraly ny SDPA Andriamatoa Ralson Alphonse. Orinasa matoa mandeha dia le mpiasa ao aminy no anga voalohany mampandehana tsy mampandeha azy. Dia tsotra fotsiny ny aminay hoe misy fitsipika zay raha zay mendrika dia pakasitrahana zay madiditra kosa dia ohatrany ny tokantrano tsirairay io kapoho raha ohatra madito dia voatery tsy maintsy avoaka. Ny faharoa anatin'izay dia hoe samy maha orinasa azy dia tsy maintsy mamokatra ary zay vokatra vokariny zay dia misy fanarahana misy objectif zany tsirairay zao ny tanjona tsy maintsy ataonao zakanao sady zakanao raha zakanao ok andaotsika raha misy zavatra ny atenatenany eny tsy mety hita eo ihany ny anaovana azy fa raha kosa hoe hita fa tsy zaka dia aloha mizaka couloir ozy ny fitenena zay. Anisan'ny anankiray ngeza be zay mahatonga tsy fandriampahalemana le haizina isa tanàna mihitsy noho ny tsy fisian'ny jiro dia hoy zao hoe voalohany tokony atao zany dia ny fampitaovana jiro mamahatena ho an'le vohitra sy tanàna zay tsy mahasahana ny rehetrarehetra fa le mba mifanakaiky aminay eo amin'le toeram-piasana zay nanaovana zay etsika zay ary tsy mandeha idy zay amin'izay fa tena miaraka amin'ny ray aman-dreny eo tanàna eo amin'ny famaritana sy ny kojakojana samy. Ina ny mampatsiahy fa ny taona 24 no niorina ny SDPA izay mikendry ho amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ny fambolem-bary ao anivon'ny faritra aloatra. Vaovao ny fanatanjahantena i Madagasikara no andro solon-tenan'ny Afrika mandritra ny FIBA 3x3 World Cup 2022 skajy lehilahy. Afantatra androany tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mamasina nanaran'ireo efatra amin'ny rahalandry rafitra ny ekipa ampirenena malagasy ankoay hiatrika ity fiadinany amboara eran-tany ity. Ny alady 17 Mei izao izy ireo no hiazo any Novi Sad Serbia anatanteraka ny fanazarantena sy ny fiofanana. Ary ny 30 Mei hatramin'ny 4 Jona no anatanteraka ny lalao any Vienne Autriche. Tsara fantatra fa firenena 20 no mandray anjara mandritra ity fiadinany amboara eran-tany amin'ny basket 3x3 ity. Ao amin'ny vondrona A no misy any Madagasikara ahitana ny France, Serbia, Allemagne ary Brésil. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany adidi-pitsarana tsy mifanaraka amin'ny fitoriana natao no nivoaka ho ny mpisolovavany filoha teo aloha Donald Trump notoriana no ny raharaha fanolanana mpanao gazety iray efa 30 taona lasa ny tenany Hatsi janona io ny raharaha fa mieritreritra ny anafoana ny didiny voaka ihany koa ity miliardera amerikanina ity. Afitra Sondriabe Manon Radriamalala. Voahelika ho nanao erisetrara nofo tamin'ilay vehivavy mpanao gazety Jean Carroll i Donald Trump ary nasain'ny fitsarana nandoa onitra $10,000 tantarany tranga efa tamin'ny 17 taona lasa. Ity filoha amerikanina teo aloha ity dia notoriana ho nanolana ny Jean Carroll tao amin'ny efitrano fivoriana amin'ny toerana fivarotana akanjo iray any New York taona 1979 araka ny fitarainana nataon'ity mpanao gazety ity. Raha ny didim-pitsarana nivoaka dia tsy voapanga ho nanolana i Donald Trump fa voasazy noho ny fanafiana ara-nofo an'i Jean Carroll. Ankilany, nilaza i Donald Trump fa mahamenatra io didim-pitsarana nivoaka io ary mahatsiaro anaovana karazana valifaty ny tenany izay kirakirainy avy amin'ny antoko demokratika. Milaza ny apakatra ny rara ihany koa ity filoha amerikanina teo aloha ity sady miliardera manoloana izao zava-misy izao. Tsara ny manamarika fa samba n'ity filoha ity ny voapanga tahaka izao teo amin'ny raharaha maromaro efa nahavoasaringitra azy.
raha ny fanambarana nataony hatrany dia mbola mieritreritra ny rotsaka ho fidiana ihany ny tenany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy. Tapitra ny fampalalam-baovao mankasitraka fiainanao tombokilasy tongivavy nanaraka izany hatramin'ny farany. Atony mahazatra ny fandarana ahoana marina ha Global News. No rainao arina izao fampalalam-baovao izao haray ny fandarana sahy lasy izao. Ny ronan-tsary mitondra ny lohateny hoe triple frita kosa no atolotry ny enviasanao amin'ity alina ity. Ny sampana fampalalam-baovao mamy fotoananao amin'ny Rampitsindray. Veloma tompoko.